Alahady faha 1 volana septambra taona 2024 manambara ny asan'ny tompo ny mino. Izany no loha hevitra banjintsika eto anivon'ny sahany FJKM amin'ity volana ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao olona noforonoko ahy izao no anambarany fiderana. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina iarabanantsika mpianakavy finoana nahatratra izao alahady izao tonga eto an-tranon'Andriamanitra idera sy hanome voninahitra azy ary anambara ny asa mahagaga nataony. Ary entina ihany koa iarabana ny sampanasa fitoriana amin'ny filazantsara nahatratra ity alahady natokana ho fitondranam-bavaka ny sampanasa ity. Eto ihany koa dia faly miarabanareo zahay pastera tonga soa eto amin'ny fiangonana indray nareo mianakavy rehefa avy niala sasatra kely tamin'ny asan'Andriamanitra, ary tafaverina soamantsara eto anivon'ny fiangonana indray andray ny asa rehetra izay napetraky ny tompo aminareo, ary dia fahavonina sady indray tondra ny havatry ny tompo aminay amin'ity anio ity dia misaotra indrindra tompo. Zao sika dia tonga amin'ny fotoana atokantsika 10 minitra ho an'ny sampana sekoly alahady. Mialohan'ny tondran'ny mpanompony izany dia ataontsika ny hira 220 sy 700. Telo amby roapolo sy 700 azafady andimy voalohany. Mbola faly miaraka-tsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana avokoa ny sampana sekoly alahady rehetra. Iarivavaka isika. Dia mbola faly misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra anao ihany koa izahay fa mbola menao fotoana ahafahanay mihaino teninao. Mangataka ny fananao masina izay Jesosy Kristy mba hifantoka tsara amin'ny hafatra izay omenanay androany. Dia amin'ny anaranao no anaovanay sangatanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny sampana. Ny tenin'Andriamanitra izay hiakantsika ny hafatra androany dia arak'izay hita ho amin'ny Romanina 12:2. Sokafiny baibolintsika Romanina 12:2. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky ny tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. Averintsika vakiana ary hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. Iza aminareo kay tsy manana namana? Atsangano ny tanana hoe iza raha manana namana e? Manana daholo tsika. Dia ao anatin'ireny namantsika ireny nefany misy ny namana tsara dia misy ny namana dia ny tantara kely izay etsika manazava an'izay tenin'Andriamanitra izay dia misy lalao anankiray izay atao hoe moraingy. Izany moraingy izany dia lalao mahery vaika, tolona izany. Dia any amin'ny faritany ihany no tena mpanao an'izy io. Roalahy dia tonga dia tsy nahateny fa tonga dia nitsady ny tomanina nandohalika teo amin'ny dada sy neny.
dia inona raha ny lesona azontsika tsoahana amin'izay tantara kely izay? Ny lesona azontsika tsoahana amin'izay tantara kely izay rakizy dia isika ankizy sy tanora kristianina no tokony hampianatra ny namantsika izay tsy mivavaka, izay tsy kristianina, mba hitaonan'izy ireo mpianatry ny tompo ohatrantsika, fa tsy isika indray no tao amin'izao tontolo izao dia izy indray no ianarantsika. Dia tokony hijoro vavolombelona zany tsika rakizy sy tanora kristianina amin'izay misy atsika rehetrarehetra ho mpianatry ny tompo. Dia andao avetintsika raha ilay tenin'Andriamanitra teo Romanina 12:2 tapany voalohany manao hoe aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ny vavakantsika. Dia mbola faly misaotra anao zahay Jesosy zokinay fa mbola niteny taminay indray ianao androany nananatra anay, nampianatra anay mba hitarika ny namanay izay mbola any amin'izao tontolo izao ho ao aminao anao ny sitraponao. Dia mangataka ny herinao zahay Jesosy ahafahanay manatanteraka izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra ny sampana sekolelah tsika nitondra ny fampianarana. Izao sika dia tonga sahady amin'ny fotoana izay ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra. Mialoha ny tsanganan tompona anjara hivavaka sy hamaky ny teny dia ataontsika ny hira voalahatra. Ka hatramin'ny 570 ary ho faranana ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Asan'ny apôstôly 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Melo izany dia ara hivavaka isika. Misaotra anao indray Andriamanitra fa be fitiavana sy famindrampo ianao. Ka indreto izahay omenao izao fotoana izao andrenesanay ny teninao. Dia ny teninao izay sabatry ny fanahinay, ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Miasa fanamasonao amin'ireo izay hamaky sy hitory mba hanambara mazava ny hafatra ao izy ireo. Izay haino ihany koa dia mba homeo folonaka anirin'ny teninao, ka hamaka sy hamobe izany teninao izany. Dia ho vavolombelonao amin'ny firenena rehetra ny filazantsara va ho tonga ny farany. Koa mitenena ary Tompo fa voninkiaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tenenao amin'izany andro izany hoe hideranao aho Jehovah fa na dia tezitra tampoka azy ianao dia afaka mifahatezeranao ka nampionay ianao. Indro Andriamanitra ny famonjenay dia atoky aho fa tsy mba atahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjenay izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ary tenenao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahan'i Jehovah, miantsoa ny anarany, hampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, hampatsiarova fa efa misandratra ny anarany, mankalazahany Jehovah fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Mety soa mafy sy miobi rim-ponina ny ziony fa lehibe ao afovoanao ny iray masin'Israely. Amen. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka indroa andro
dia niala teo Jesosy ka nakany Galilia, fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina, satria efa hita n'izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firaviravona, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firaviravona. Amen. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany, dia araka tatra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'olona rehetra. Ary no ny vatontaly tokombidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Fatratra toy izany fandrosony ten'Andriamanitra sy ny heriny. Ary efa vita izany zavatra izany, Paul dia nikasa tao ampony handeha hamaky any Makadonia sy Akaia aloha vao hankany Jerosalema. Ka nanao hoe rehefa tonga any aho dia tsy maintsy ahita ny Roma koa. Ary roalahy tamin'izay nanompo azy dia Timoty sy Erasto no nirahiny nankany Makadonia fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa. Ray Masino manamasina ny amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana riavana no anatanterantsika ny raha voalahatra hitsenantsika ny afatry ny tompo. Ampifaliana no iarabananao nahatratra ity alahady mahafinaritra, alahady ny sampanasa fitoriana filazantsara ity. Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny an'izao indray mba ampitamberiny indray ao am-po fa ny asa fitoriana ny filazantsara no asan'ny fiangonana ary ny fitoriana filazantsara no mampandroso ny fiangonana. Ivavaka sika dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra fa lehibe dia lehibe izany. Tsy tonga olombo vonjy izay raha tsy ny anaranao no nanavotanao anay. Misaotra anao izay fa omenao an'izao fotoana izao koa iainona ny teninao fa manaraka ny dian'ireo mpanomponao fahiny ihany izahay, ka ny fandrenesana ny teninao, ny fiainona ny tenin'i Jesosy Kristy no nanome fiainana azy ireo, no nampirodorodo azy anatona an'Andriamanitra ho tafahoana amin'ilay teny fiainana. Koa dia miteneny indray amin'ny mpanomponao androany amin'ny fiangonana manontolo mba hisandratra indray ny anaranao ary ho sambatra izay mandre izany teninao Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
mbola mampitomona ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika jesosy kristy tompontsika. Andesika raha afaka malala hiara-mijery ny boky ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko faharoa folo. Toko faharoa folo ka eo amin'ny andininy anankiray tsika no hifantoka saingy izy rehetra dia hojerentsika avokoa. Toko faharoa folo manontolo ary aompatsika amin'ny andininy fahatelo zany. Andehantsika hiara-mamaky ny andininy fahatelo amin'izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary vakitsika mafy zany manao hoe ko amin'ny fifaliana amin'ny loharanom-pamonjena, ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Mety teny tsy dia ho tsapatsika aty andreny vohatra loatra ny lanjan'izany, fa farafaratintsika mahita pompy atsakana na manana ranontsika any an-trano, fa raha somary mena tsimo kely fotsiny any Madagasikara tsika dia mahalala tsara ny lanjany hoe ahoana ny lanjan'izany hoe manana toerana ahazona matsaka rano madio. Ahoana ny lanjan'izany hoe misy loharano izay tsy mety ritra azo hanovozany rano. Vaovao mafaly ho an'ny Israely ity tenity ravana malala. Ny tanin'ny Israely izay azo lazaina hoe na dia tany tondra-dronoana sy tantely aza dia misy ampahany betsaka ao anatin'ny tanin'ny Israely mandrakitiny androany, azo lazaina hoe tany ngazana na hoe désert ozy tsika. Ary izany no mahatonga an'zareo Israelianina, izy ireo no anisan'ny olona mahay indrindra manana spécialisation mikasika ny hoe fitediavana rano any anatin'ireny tany ngazana ireny, ka mahatonga ny firenena maro mividy ny teknôlôjia jiosy vokatra zany fahaizan-drareo zany. Fa tsy hiresaka an'izay teknôlôjia jiosy zay tsika fa hiresaka ny amin'ny hoe inona moa no raiketiny zany tenin'Andriamanitra zany. Hira-piderana ity ao amin'ny Isaia toko faharoa folo ity, hira-piderana an'Andriamanitra aorian'ny fandresena ny Asirianina. Ny Asirianina ny firenena matanjaka indrindra tamin'izany fotoana izany, ary mbola aty aloha kely ny fahababoana ity teny ity ny voasoratra na ny zavatra mitranga dia mbola aty aloha kely ny fahababoana isika, ka mananotanona mandrakariva ao ny firenena matanjaka io manafika ny Israely ary mandrakity ny androany moa dia mbola miady ny Sirianina indray sy ny Israelianina, fampitifotra avy eny amin'ny tendrombohitra Golan ny raha moatsika amin'ny geografia tsika dia tendrombohitra avo somary mifankatazana eo ihany ny Syrie sy Israel. Dia faminanina ny amin'ny fandresena izay omen'Andriamanitra ny mpanompony ity, ary rehefa mandresy an'izany fahavalony zany ny Israely dia hoy ny faminaniana hoe ary teny ianao amin'izany andro zany hoe hideranao a Jehova, dia mitohy ilay tononkira mpiderana. Ary efa fanao teo amin'ny Israely zany hira rehefa omen'Andriamanitra fandreseny zany, natao zany raha tafita ny ranomasina mena ny Israely. Mitovitovy amin'izany koa ny fanao aty Afrika, fa rehefa misy fandresena na misy zavatra tiana mampitaina dia amin'ny alalan'ny hira sy ny dia no anaovana izany. Izay tsy hoe hira sy dia fotsiny hoe mihinjakinjaka fotsiny akory, fa misy dikany lehibe zany. Inona moa ny tena dikan'izany eo amin'ny andininy fahatelo no teny manome dikany hoe maninona no mihira fiderana, ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Omen'Andriamanitra loharanom-pamonjena tsy mety ritra ny olon'Andriamanitra, zany no dikany io andininy fahatelo sy ireo andininy rehetra ireo. Loharanom-pamonjena tsy mety ritra no omen'Andriamanitra
ka amin'izany a dia tsy ilay rano mahazatra taka n'ilay nylazain'ilay vehivavy eo amin'ny jaona 4 fa Andriamanitra mihitsy no mpamonjy. Ary avy amin'io teny hoe Andriamanitra no mpamonjy io ny hevitry ny teny hoe Isaia na hoe Josoa na hoe Jesoa. Andriamanitra ny hoe Jehova ny mpamonjy. Ka ny fisehon'ny famonjen'Andriamanitra dia izao: Andriamanitra mety tezitra amin'ny mpanompony, mamela azy ho babo, mamela azy ho resin'ny fahavalo, saingy Andriamanitra zay tsy mahafoy an'izany mpanompon'Andriamanitra zany ka miverina amin'ny ray afaka ny fahatezeranao. Hoy ny filazany azy ny dika teny Hebreo dia hoe Andriamanitra miova lalana, miova ny lalanao, tsy any amin'ilay lalan'ny fahatezerana, lalan'ny fanozonana, lalan'ny faharesena ny lalana andehananao, fa mampionona anay ianao. Teny hoe mampionona dia mampibebaka ny tena dikany amin'ny teny Hebreo. Mampibebaka anay ianao, mampiverina anay, mampitodika anay amin'Andriamanitra ianao, satria tsy mahafoy anay ianao. Ary zany fomba n'Andriamanitra zany, zany toetra n'Andriamanitra zany dia loharano tsy mety ritra. Fahasoavan'Andriamanitra no ilazan'ny Baiboly zany. Zany ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nahatonga ny Paoly Apôstôly teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy no nahatoy izao ah. Ka zany fahasoavana zany a dia fahasoavana tsy tahaka n'izay mahazatra, lay rano zay mbola mila atsakaina andefasana siny fanovozana, tahaka n'ilay lazain'ilay vehivavy Samaritana raha nyresaka tamin'i Jesosy Kristy izy. Fa fahasoavan'Andriamanitra izay fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka rano tsy mety ritra, rano mahavelona. Dia hoy Jesosy raha milaza zany eo amin'ny Jaona 4:10, Jaona 4:10 azonao jerena miaraka amiko zany. Hoy izy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Zany ny havana malala ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka raha miteny hoe Andriamanitra ny mpamonjy, loharano-pamonjena tsy mety ritra, dia ao amin'ny Jesosy Kristy no misy an'izany loharano-pamonjena tsy mety ritra zany. Ao aminy no misy izany loharano azo tovozina mandrakarivo zany, azo atsakaina mandrakarivo, azo alaina ary alaina maimaim-poana, alaina maimaim-poana. Ary zany no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra nankalaza ny anaran'Andriamanitra, miderahany Jehova miantso ny anarany. Hoy ny fiderana azy: hideranao a Jehova fa na dia tezitra tamiko azy ianao, dia afaka ny fahatezeranao ka mampionona ianao. Andriamanitra tsy tezitra mandrakariva, ary Andriamanitra mametraka zavatra maharitra, dia tsy zavatra fa olona, olona izay olombelona sady Andriamanitra tokoa. Dia Jesosy Kristy ho loharano-pamonjena tsy mety ritra mandrakizay ho an'izay rehetra mino izany loharano zany. Koa andeha isika atsaka eo amin'izany loharano-pamonjena tsy mety ritra zany, ry havana malala. Raha mijanona ho fahazarana ny famonjena fanompom-pivavahana aty am-piangonana, raha mijanona ho adidy aman'andraikitra fanao ny mpiarabelona ka mba hataonao ny famonjena fanompom-pivavahana, ny maha-kristianina tsika, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra tsika. Fa raha takatsika fa loharano tsy mety ritra, tovozy tsy ritra, izao fahasoavana omen'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy Kristy izao, ka ny maha-kristianina tsika dia tsy fivavahana zay ananatsika anarana mahafinaritra ihany fotsiny, fa ny maha-kristianina tsika dia loharano-pitahiana ho antsika, sady loharano-pitahiana ho an'ny hafa. Ary zany ny fomba n'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Fa raha nifidy Andry Abrahama izy, raha niantso Andry Abrahama izy, dia izao ny teniny hoe ary aminao izy sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Tonga fitahiana, ary fitahiana tsy mbola ritra zany, mbola azo ny taranaka faramandimby ho tovozina mandrakarivo zany, ry havana malala.
inona no ateraka izany? Ny ateraka izany dia izao: fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra fa tsy firehareana sanatria. Hitantsika eo amin'ny 2 dia raha antsika mamaky ny Isaia 2:20 manao hoe: indro Andriamanitra ny famonjena ka dia aninona azy izy? Dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompoko no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra. Ary zany ny avana malala dia tsy hoe fahatokiana miserana, tsy hoe fialan'ny tahotra miserana indray mandeha dia vita, fa zany no loharano tsy mety ritra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia ny fahatokiany tanteraka an'Andriamanitra, ny fiankinany amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha mandeha izy na mipetraka izy na ao an-trano izy naiza misy azy, dia matoky an'Andriamanitra izy fa tsy mamatahotra. Ary zany no famantarana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra tompoko tsy mamatahotao-poana, fa ny mpanompon'Andriamanitra matoky mandrakariva an'Andriamanitra, ary tena matoky an'Andriamanitra amin'ny fony. Tsy firehareana anefa no anaovana izany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny atsika ka tonga mpanompony sika. Natezitra tamintsika ary izy androany dia mamela ny helotsika indray izy, satria tarihintsika hibebaka. Ary rehefa mibebaka marintsika dia tonga olo mahery, ary rehefa tonga olo mahery tsika dia tsy manatahotra miaraka amin'Andriamanitra sika. Ravaka malala, azo ampiarina eo amin'ny fiainana izany tenin'Andriamanitra izany. Ka aoka ianao mpanompon'Andriamanitra matsaka eo amin'ny loharanom-pamonjena tsy mety ritra, dia ny fahasoavan'Andriamanitra, ka tsy olona mirehareha fa olona matoky an'Andriamanitra tanteraka. Zavatra faharoa lazay ny perikupantsika ity dia izao: amin'ny fifaliana no atsakany eo. Manontany antsika hoe aiza moa tsika ny matsaka? Hoe ny pompontsika matsaka, ao an-tranontsika matsaka. Ary inona no tena fifalitsika? Matetika tsy mahafaly loatra zany hoe mandeha matsaka zany a. Zay mba natsiaro an'izany tamin'izay mbola kely, fa fanilaka atsaka dia raha be mihitsy. Satria saina mihitsy ny andro ihany iza zao matsaka. Tsy anazy zao matsaka, manasa lovia koa aza takizany moa ao an-trano. Tsy anazy zao manasa lovia, any ihany zao tsy dia mahafaly loatra zany. Tamin'izay niasa tany ambanivohitra Ambalavoatseny Paris, any amin'ny 1 kilometatra miala ny tranonao any ambany any ny pompy, ny loharano, dia any ny matsaka raha mantona matsaka ago. Fa miasa moa matsaka indray fa tsy fanilahana. Mba mety reraka ihany ny vehivavy indray dia lasa ianao mandeha matsaka any ambany any, any ambany be any matsaka. Ary tsy mora no mitondra siny anankiroa na sio anankiroa. Tsy dia mahafaly loatra zany. Tsy ao amin'ny fahatsakana zany no misy ny fifaliana, fa ao amin'ilay teny hoe famonjena no misy ny resaka fifaliana ao amin'ity perikupantsika ity ravana malala. Ary inona moa iteny hoe famonjena io? Dika ny teny hoe famonjena dia hoe Yesoa. Yesoa ny dikan'io amin'ny teny Hebreo. Avy amin'io teny hoe Yesoa io ny teny hoe Jesoa. Tsy ilay Yesoa lazain'ny sekta sasany akory io. Dia hoe ny anay Yesoa ny vavanay. Zany soa zany. Fa ny antsika Jesoa. Ary ny fototeny hoe Iasa dia hoe afaka, voavonjy. Ka ny dikany teny hoe afaka matsaka dia olona voavonjy. Manana rano ianao, nafahan'Andriamanitra tao amin'ny tany iazana ianao. Ary hitantsika any amin'ny Isaia io misy teny anankiray hoe eto amin'ny tany maina sy mangetana no misy misy an'izany eo amin'ny Isaia. Ary maniry fatratra rano, maniry fatratra fitahiana ny mpanompon'Andriamanitra. Ka ny teny hoe famonjena no iankinany ny teny hoe fifaliana. Tsy manana fifaliana ianao raha tsy manana loharanom-pamonjena azo tovozina mandrakariva. I Jesoa Kristy efa nilazaintsika teny aloha no loharanom-pamonjena. Ary ny Hebreo 5:7 dia mba hijery kely izany boky ny Hebreo zany tsika, dia milaza an'izany mahaloha-ranom-pamonjena azy zany. Raha rano mety ritra ny ranontsika, raha tahinika tapaka ny pompony indray raha miverina vaty am-piangonana zao tsika, dia inona no mitranga raha tapaka amin'ny pompy? Faly ve ianao raha tapaka amin'ny pompy? Tapaka amin'ny pompy. Maninona tsika raha tapaka amin'ny pompy tonga vaty am-piangonana? Maninona?
malahelo tsika tapaka tato mipompy indrindra fa raha tsy nahazo rano moa tapaka tato mipompy fa tsy vakio ny hebreo 5:5 7 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy vakio dia tonga loharanony famonjena mandrakizay man'izay rehetra manaraka azy tonga loharanony ary zany ny fifaliantsika ravana malala maninona moa zao ny andehanantsika ty am-piangonana ty manaraka anisy tsika manaraka pastera ve manaraka pastera ve tsika tonga ty manaraka an'iza manaraka ny Jesosy Kristy tsika tsy manaraka pastera tsika tsy manaraka olombelona tsika fa manaraka ny Jesosy Kristy ary raha manaraka ny Jesosy Kristy tsika dia tonga loharanom-pamonjena mandrakizay ho antsika izany Jesosy Kristy izany ka na raha ovinana raha ovintsika ny sahirana raha ovinana raha ovinana no politsika raha ovinana raha ovintsika no mandaly ao-tsarotra dia afaka miverina matsaka ao mandrakarivotsika ka matsaka ao mandrakarivotsika anahoana ny fahadisom-panantenan'ny olona ao tanàna tany amin'ny faritra anankiray fanesako nisy an'izany nisy orinasa mpanao nytony adduction d'eau fakalana rano tony dia efa nandaniana volambe nefa nylaniana natio sana nandeha ny pompy fa ritra tapoka le loha rano any am'le nangalana an'le pompy kalan'le pompy nampidiriny eo tanàna fa tena fahorinany any olona fahoriana sambatra ianao fa manana an' Jesosy Kristy ry afaka malala tsy hoe sambatra ianao fa manana fiangonana mahafinaritra tsy hoe sambatra ianao fa manana kanjo tsara tare tsy hoe sambatra ianao fa ao anatin'ny sampana zao ianao tsy hoe sambatra ianao fa nanao vakansy tsy hoe sambatra ianao fa mahazo vola be fa sambatra ianao fa manana aniza manana an' Jesosy tsika sambatra tsika manana azy satria loharano tsy mety ho ritra zay le mahatonga ny hira-pifoazana hiratsika fifoazana hoe ranonaina zay tena mateza ndao mba toizantsika kely zay tony zao hoe ao atapon'ny Kalvari dia ahoana toy eny sady mideza ranonaina tsara loatra zany nomeny Jesosy atsika ary zany natonga azy nyteny tamin'ilay vehivavy hoe raha mahalala ianao an'izay mangataka aminao tenao ny nangataka taminy ary dia omeny rano velona ianao farany dia avako malala farany dia farany inona zavatra farany a tokony ho lazaintsika milohan'izay farany izay dia tiako ny ilaza aminao hoe mila matsaka ao amin'ny tompontsika mila manova ao amin'i Jesosy Kristy tsika aza mandany vola amin'izay tsy anina hoy ny Isaia 5:5 na ny fisasarana anareo amin'izay tsy mahavoky taonina ihany koa ny hafa atsakao zany hoe amin'ny fifaliana no atsakana rano ao amin'ny loharanom-pamonjena dia eo ambanin'io zany eo amin'ny manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra dia hoy izy hoe ary teny ianao amin'izany andro zany ka anao hoe miderany Jehova miantsony anarany ampafataro azy ny firenena ny asany teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia ianao mihitsy no mahatsiaro fa manana an'izany loharanom-pamonjena zany fa manomboka amin'ny andininy fahaefatra dia mitaona ny hafa ianao tsy tonga foana nanaovana perikupa jaona 5 revana malala fa ny jaona 5 dia milaza ny amin'ilay vehivavy Samaritana rehefa niresadresaka momba ny rano sy ny loharano sy ny tendrombohitra dia nandeha nasain'i Jesosy Kristy ny teny hoe andeha atsoy ivadinao raha matoa tsy manambady moa fa mipetraka amin'olona manao concubinage mipetraka amin'ny olona tsy vadiny raha matoa io zay le anaovantsika an'le amin'ny 22 octobre baptiste concubinage eo amin'ny fiainan'ny kristianina vita soratra vita mariazy daholo ny kristianina rehetra dia tsy ny vadiny satria tsy manambady izy dia nitaominy olona tao tana andehsika izaha roa le lazaroa fa nylazainy tampoka avokoa zay nataoko rehetra andehsika izaha roa le lazaroa fa nolazainy tampoka avokoa izay nataoko rehetra inona moa tikan'izany dia izao mitaona ny olona hitodika amin'Andriamanitra ary zany tompoko ny mission ny fiangonana zany mission ny kristianina tsirairay io tsy hoe no mitaona ny tenanao ho tonga ty am-piangonana andeha hoe iangona zao maraina zao
de sasany iza moa rehefa anina de pastera tsy aoko zay tsy angony aloha tonga ndray pastera tonga ndray hay pastera ho nefa ao ary tsy eto amintsika ihany fa na any amin'ny fiangonana hafa any misy an'izany daholo misy raha matoa anankiray zay tany amin'ny fiangonana netiko taloha de ozy hoe sary pastera rehefa tsy onareo de aloka mijery tele any an-trano mivavaka ka manaraka ny pastera ianao fa zay tao amina ny hafa hitodika amin'izy hitodika amin'Andriamanitra loharanom-pamonjena miderahan Jehova miantsony anarany ampahafantarany amin'ny firenena ny asany tao amina ny olona hitodika amin'Andriamanitra izay loharanom-pamonjena ary ilaina ny milaza ny tenin'Andriamanitra ny afatr'Andriamanitra mba hahatonga ny olona ho hitangorona amin'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hiazakazaka hirodorodo hiverina amin'ilay Andriamanitra izay mpamonjy azy zany ange no mahatonga atsika aty amin'ny fiangonana hoe misy an'ireny hoe AFF reny mandinika mieritreritra ny hoe ahoana ny fomba hitaomana ny olona hitaomana ny olona ka amin'ny lafin'ilanytsika de amin'izay tsika amin'ny lafin'ilantsika de kristianina tsika mandeha matsaka rano mandeha mandray fitahina fa amin'ny lafin'ilany ko tsika de toy ny matsaka ihany ko tsika mandeha mitaona ny hafa ny dikany teny hoe matsaka mantsy ny teny hebreo matsaka de hoe sahaba dikany ny teny hoe sahaba de hoe loharano na hoe misiton-drano na hoe matsaka rano ny dikany fa misy dikany anankiray amin'ny zareo hebreo de hoe vehivavy mandeha makarano zay ny dikany vehivavy mandeha makarano zay ny dikany ka ny fiangonana dia vehivavy mandeha makarano ary ny rano alaineto tsy lay loharano-pitahina nresahana teo tsony indray fa ny rano alaineto de hoe ny olona nitaomina aty am-piangonana taomina anatona ny Kristy loharano-pitahina loharano-pamonjena mba ho voavonjy mba ho afaka hetaheta ihany koa izany olona mangetaheta famonjena izany raha ny olona mangetaheta famonjena ry havana malala nresantsika raha eo amin'ny tanàna misy atsika eto tanàna Antananarivo eto amin'ny tanàna 67 hatrany Akasina hatrany amin'ny Manarina hatrany amin'ny Kazomanga hatrany atao madinika hatrany Tsalovana hatrany amin'ny toerana rehetra zay misy atsika raha ny olona mangetaheta famonjena dia be de be zany olona mangetaheta famonjena zany fa marina ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe be ny vokatra fa azalany andro rery avaka malala amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fiangonana fandeha hitaona ny olo-kafitsika ho an'ny tompo mba hanovo ny loharano-pitahina sy ny famonjena ihany koa ao amin'i Jesosy Kristy de loharano tsy mety ritra matoa ianao tonga eto de fantatro fa mino ianao fantatro fa tena manaiky an'izany Jesosy Kristy zany ho tompo sy mamonjy ianao tsy ianao itsony ny toriana hoe i Jesosy de loharano-pamonjena ho anao fa fantatrao fa raha misy manahirana anao dia afaka midodododo ao aminy ianao afaka miantso azy ianao afaka mitaraina aminy ianao ka impirimpiry moa efa novonjeny efa notahiny fa misy olo-kafa ihany koa mba te ho tahaka izany na tsy mahalala akory hoe aiza ny famonjena aiza ny fitahina ahoana no azony zany famonjena zany na ny anina ho aniny aza tsy hitany na ny fitafiana ho tafiny aza tsy hitany ianao ny sahala mahalala hoe 10 ny friperie fa izy ke tsy manana 10 hividiana friperie ianao sahala mahalala hoe any jalema vaovao nge misy fiangonana e etsy atao madinika koa misy fiangonana e atsy Akazomanga koa misy fiangonana e fa tsy mahita an'izany ny tongotry nyreny olony reny tsy mahita an'izany ny mason'ireny olony reny satria jamba ny fahasairanany reny ary tsy tsara azy ianao amin'izany fotoana zany fa ny tena marina dia zao lay vehivavy Samaritana irery ny nahitan'i Jesosy ny fanatrika tamin'i Jesosy lay vehivavy Samaritana irery no nylazany Jesosy hoe zao daholo ny nataonao efa indimy ianao zao ny nanambady ary lay vadinao ankehitriny dia tsy vadinao inrery ny tena nahatakatra hoe zao ny famonjena fa saingy iny ny taona ny olona rehetra ny rodorodo avy tao an-tanàna zay le mamanganamana ny resahantsika tany aloha tany ary ho ataontsika amin'izao faraparany taona zao le hoe mandehantsika menakavy mba havangionina amantsika tao amin'ny olona entany ny olona hivavaka tsy hoe amin'izay mba bebe ny rakitra tsy hoe amin'izay mba bebe ny vola fa amin'izay tonga ny olona mandray ny famonjen'Andriamanitra mandray ny fitahian'Andriamanitra ary mba hiteny ny olona hoe tsy ny teninao ihany no inonay fa ny masonay mihitsy zao ny mahita fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao fa tsy ianao ihany no mitantara man'olona le mahafinaritra ny aminay na Salema ry afaka malala amarina zao toroteny zao efa lava zay toroteny zay dia izao ny mahafinaritra amin'ity zavatra nylazainy Isaia ty dia izao
hoy izy ary amin'ny faraparan'ity perikopy ity miantsoa mafy sy miobiry-ponina ny ziona fa lehibe ho fovoanao ny ray masy ny Israely. Mahafinaritra zany teny zany avana malala. Lazainy ireo mpandinika ny soratra masina hoe tamin'ny andro ny Isaia dia saiky ny hevitra ny firenena manodidina na dia nanana n'Andriamanitra kely ny azy ny hevitra hoe Jehova no Andriamanitra lehibe, Jehova no Andriamanitra lehibe ary Jehova Andriamanitra Israely no tena Andriamanitra. Ny teny dikany teny hoe lehibe dia hoe mibontsina na hoe mitombo, zany ny dikany teny hoe lehibe io. Dia ny mahafinaritra dia izao, io Andriamanitra lehibe io no fovoan'i Israely ary voalaza ao amin'ny testamenta vaovao raha voateraka Jesosy Kristy dia ny anarana ozy izy atao hoe izy ozy izy Immanuela. Immanuela ny anarany. Inona dikany teny hoe Immanuela? Andriamanitra eo fovoantsika. Zany ny riavana malala no herin'ny fiangonana. Andriamanitra eo fovoan'ny fiangonana. Jesosy Kristy eo fovoan'ny fiangonana. Tsy olombelona ny herin'ny fiangonana, tsy tanjaka na sampana na fikambanana no herin'ny fiangonana, fa Andriamanitra eo fovoantsika. Ary rehefa mitombo mialehibe eo fovoan'ny fiangonana io Andriamanitra io dia voavonjy ny olona rehetra. Ny tena olana dia izao, mbola tena sarotra amin'ny fiangonana indraindray no miteny tahaka ny Jaona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy manina hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miena fa indraindray ahena antsika io Andriamanitra io ataontsika kely sisa ao fovoan'ny fiangonana fa isika ny momba antsika no tena mibahana ao anatin'ny fiangonana, ny mibahana ao anatin'ny fiarahamonina, ny fahalementsika no hitan'ny olona fa tsy hitan'ny olona hoe aiza Andriamanitra. Ny herintsika na ny fahalementsika no tena tazan'ny olona. Ka andesika ravana malala altsaka ao amin'ny loharanom-pamonjena maharitra mandrakizay ary anankiray amin'izany ny fampitomboantsika ny anaran'Andriamanitra, ny fiderantsika ny anaran'Andriamanitra, ny filazantsika ny anaran'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Raha moa dia ianao zao androany dia zao eritreretina hoe iza re ny olona ho tomiko ho tomiko anatona an'Andriamanitra. Aza miandry ny AFF, aza miandry paster, aza miandry ny mpiandry, fa mandehany ianao araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe mandehana mitoriany filazantsara izy amin'ny olombelona rehetra. Andehantsika Jerosalema amin'ny alalan'ny AFF, amin'ny alalan'ny fiangonana nanao zany. Manomboka amin'ny herintsika hiteny amin'ny olona hoe andeha hivavaka. Raha misy olona tsy mivavaka manodidina anao, tao izy hivavaka. Reseo lahatra izy anaiky fa Jesosy Kristy mimpamonjy. Dia sady mamonjy ny tenanao ianao no mahavonjy ny hafa ihany koa. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Ry fiangonan'Andriamanitra, anao antso amintsika indray ny fiangonana manoloana zao vaninandro lehibe izay hitondrana mibavaka ny sampanasa fitoriana amin'ny filazantsara. Alohany anaovantsika ny antso dia mbola ataontsika ny firana FFPM 450 sy 300. Firana FFPM 450 sy 300 andininy fahatelo ihany.
manao antso amintsika indray androany ny tenin'ny tompo. Mety misy miteny any hoe fa maninona indray ny mbola antsona, fa ngatsy efa manatona ny tompo matoa tonga ato amin'ny fiangonana. Mety misy ry havana diso fihevitra amin'izany, fa raha ny soratra masina no banjinina, fa raha ny soratra masina no jerentsika ndraiky, mbola misy taratasy izay nalefan'i Jaona apôstôly ao amin'ny apokalipsy ao ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Zany hoe manambara fa mbola misy fiangonana mbola tsy mandray an Jesosy. Ary hitantsika zany ao amin'ny toko 7 ao apokalipsy, indro mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona. Raha misy meno feo ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy ao ka hiara isakafo aminy ary izy ato aminy. Hitantsika zay ry havana fa mbola misy fiangonana tsy mamoa ny varavarana, na dia tonga ato am-piangonana azy mbola mihidy, mbola mikatona, mbola miziriziry. Manoloana zany antsony tompo zany. Ankehitriny ry havana, miantso antsika ny tompo, miantso antsika ny tompo hanolo tena, miantso antsika ny tompo hamoha ny varavara ny fontsika. Manoloana zany teny ny tompo zany, manoloana ny toro-teny zay ambara amintsika. Oka tsika tsy ziriziry, oka tsika tsy hanamafy ny fontsika, fa zava-doza eo amin'ny fiainantsika zany ry havana. Antsona tsika mba hanolo tena, antsona tsika mba hibebaka, antsona tsika mba hiaiky ny fahotantsika eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany. Misy zavatra tena mahatsiravina ary tena mampangorohoro zay ambarany ao amin'ny apokalipsy toko 7 ao. Zany hoe misy fahadisom-panantenana lehibe ry havana. Ina ny ambarana hoe fantatro ny asanao, manana anarana ho velona fa nefa maty ihany. Hitantsika zay zavatra anisan'ny zavatra tena tsy tiantsika, zany hoe diso fanantenana. Amin'ny endrika inona io na amin'ny endrika inona io, angamba mandainga raha misy mankasitraka zany fahadisom-panantenana zany. Na amin'ny mpifankatia io, raha misy mpifankatia efa vonina nefa ataoriana dia olona hafa indray no entiny le rangama manao faly dia faly eto amin'ny alitara, le vehivavy ary. Fahadisom-panantenana ary mety hiteraka famoizam-po ho an'olona anankiray zany. Ary zany ny tenin'ny tompo eto hoe fantatro ny asanao, manana anarana ho velona kanefa maty ihany. Mba ahoana ry havana ny fandinihantsika, ahoana ny fihetsehampontsika manoloana zany tenin'i Jesosy zany? Tsy matahotra ve tsika, tsy mangorohoro ve tsika, zay efa nieritreritra zavatra ho tsara, zay efa nieritreritra hanana famonjena, zay efa nieritreritra hahita ny tompo, nefa maty ihany? Zavatra mampalahelo ry havana. Ary zany no anerana ny fiangonana, ary zany le tsy mety mamoha ny varavarana ambarany teo amin'ny toko 7:20 ao. Zay le olona mbola miziriziry, tsy mamoha ny varavarana hidiran'ny tompo, manana anarana kristianina, anaram-pahavelomana, kanefa maty ihany. Sanatria ry havana, raha isika ny tenenan'ny tompo zany, sanatria miantso antsika ny tompo hanolo tena, miantso antsika ny tompo hamoha ny varavarana. Izany no takiany tompo amin'ny fiainantsika tsirairay ry havana. Manoloana ny antso ny tompo miantefa amintsika mba honao zava-dehibe. Ary zavatra hita tao dia miaina amin'ny fahazarana ny fiangonana, mirindra tsara ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Satria nahoana? Mitovy fomba fijery, mitovy fomba fanao. Na mpianatra izany teo amin'ny sekolady teo hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ampianarana tsika fiangonana manoloana zany ry havana. Tao amina tsika fiangonana, na antsoina tsika fiangonana
fa mba hiova, mba hibebaka, mba han'olo tena, fa tsy hanao fahazarana, fa tsy atao ambony kely fotsiny. Any anarany afaka miatrika tsika manana an Jesosy zay efa nandray maimaimpona, tokony izara maimaimpona dia hitana ny olona ansika. Ary zany fampianarana tamin'ny herinandro ny filazantsara zay nivakivakintsika teo hoe ny fiangonana dia olona nantsona avy tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana magago. Ary inona indray rehefa aveo hiverina ao amin'ny maizina indray, zany hoe tsy hiverina hanao ny maizina, tsy niverina hankafy ny maizina, fa hiverina amin'ny maizina hanafaka ny olona ao amin'ny maizina indray. Fa misy eny ny fiangonana dia maizina nantsona izy dia tsy te verina ao tsona izy, fa tsy zay le izy, tsy zay le condition. Nantsona ianao avy tao, dika zay hitanao ny faharatsiany ao amin'ny maizina ao. Andao indray verina indray ao anafaka ny olona, andao verina ao indray hijery ny fiainan'olona, andao indray verina ao hisintona ny olona, ampianatra ny olona mba ho afaka ao amin'ny maizina izany. Mitaona antsika ry havana ny tenin'ny Tompo, an'olo tena hibebaka, andinika ny tenantsika manoloana aza ny antson'ny Tompo zany, hitaona ny hafanafaka ny olona ao amin'ny maizina mba ho tonga amin'ny fahavazavana magaga ao amin'ny Tompo. Manoloana zany antso zany ry havana, ho antsika zay tapa-kevitra, ho antsika zay resy lahatra,
ho antsika izay vonina, ho antsika izay mahatsapa, fa mila manolo tena sika ry havana manatona ny tompo. Andaotsika hitsangana fa hitondra mbavaka ho antsika ny mpanompon'Andriamanitra. Andaotsika hitsangana, aza mijeriny eo ankaikinao, raha tsy mitsangana izy aza izy nijerena, fa ny safidinao, ny fanapahan-kevitranao, ny finoanao, izany hira FFPM 440, hira firana FFPM 440, andininy fahatelo sy ny fahefatra no ataontsika ampanaovana izany hira izany. Dia manasanao ny tompo hitsangana, manasanao ny tompo hitsangana. Ho anao zay efa nanolo tenako, miantso anao indray ny tompo hanavao ny fanoloran-tenanao, fa izy koa no zava-dehibe, hanavao ny fanoloran-tenanao koa. Miantso anao zay tapa-kevitra, miantso anao zay manolo tena, miantso anao zay vonina hiezaka, vonina hiavao, vonina handray an'ny tompo amoa ny varavarana. Manasangana eo ampanaovana zao hira FFPM 440, andininy fahatelo sy fahefatra ihany. Tsangana tsika ry havako. Mbola hiara-vavaka sika ndray zay tompo, raha mbola mianfa aminay indray zany ny antsonao zany, ary anisan'ny fifaliana ho anay tokoa, mbola mandreza ny antsonao zany, satria tsapanay fa maro ireo mba te handreza ny antsonao zany tompo, nefa tsy mare zany. Manana tombony manokana zay tonga am'izao tranonao masina, zay taizanao anay indray zao, mandreza ny antsonao zany. Indendro ndray ny fiangonana tompo, manolo tena ho anao, manoloana zany antsonao zany, mitondra ny fofeny tsy fahamendrena, mitondra ny fiainanay zay tsy tanteraka amin'ny fahazarany ratsy isanandro isanandro. Ianao le Jesosy mpamantatra ny vosiny fo, ankany amin'iza moa zay tompo, fa tsy ianao rery ihany lay manana ny teny fiainana mandrakizay. Jereo mandrakariva ny fiainany tsirairay, dinio mandrakariva ny fony tsirairay, mba hanolo tena zay tompo amin'ny fiainanay, amin'ny asa mandraranay, amin'ny ataonay rehetra, fa tsy ho tsaraina zay tompo, fa hanana fitondrantena tsara araka ny sitraponao, tsy hanaraka n'izao tontolo zao, fa hiavao amin'ny fanavaozany saina.
fa miankina amin'izany ny amantarana ny sitraponao izay masina sady tsara ankasitrana mamindrafo aminay tompo lany elokay tsirairay ianao diovy ny fiainanay eo anatrehanao ataovy hita fifaliana isan'andro izay tompo manoloana ny sitraponao na amin'ny mora na amin'ny sarotra manoloana zany ny antsonao zany tompo tsapanefa tsy tanteraka koa zay satria mitazina ho tsy ambaratelonay izany ny antsonay zany fa tsy hoentinay ho any amin'ny hafa tsy hoentinay hanafaka ny afaka hitaona ny olona hiala amin'izany maizina izany omeo hery mandrakariva zay tompo avozy ny fiainanay isan'andro mba hitondra tena tsara zay ka sa hitory ny filazantsaranao amin'olombelona rehetra tompo malala o ianao ny malala ny adidy zay sarotra eo anylohanay zany asa fitoriana filazantsara zany satria asanao zany tompo raha tsy ianao ny mombanay raha tsy ianao ny manome hery anay raha tsy ianao ny manafaka anay amin'ny tsy fahombiazana tsy tanteraka izany tompo ary zany no angatahanay zany ny talahoany aminao mandrakariva omehery ny fiangonana avozy ny fiainan'ny fiangonana ome fahazavantsaina ny fiangonana mba hanao zava-dehibe tokoa fa ny fitoriana ny filazantsara ny fanafahana ny olona voageja amin'ny gejam-pahotana izany ny adidy lehibe miandrenay ka hahita vokatra tokoa tompo hahita hitarina tokoa ny ambanday ny fanjakanao ety an-tany ary hitombo isan'andro ny olombonjena amin'ny fanjakanao raha ho avy anao Jesosy amin'ny rano lanitra dia amin'ny fifaliana indray ny tsenana ianao indrindra fa andraisanay le teny izay omenao anay ry mpanombo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanampaka ny be midira amin'ny fifaliany tomponao izany ny irinay ho tonga aminay tsirairay tompo fa tsy ho fady isompanantenana sanatria na amin'ny rano masino hitsenana ianao ho avy amboninahitra fa amin'ny fifaliana mametraka zany tompo eo ampela tananao ny fiainan'ny fiangonana mba hazoto amin'ny asa fanompoana rehetra zay ho tanterahana mandritra ny andro pahavelomanay mametraka tsirairay eo ampela tananao tompo na miditra na mivoaka zay dia hoenika ny voninahitra hoenika ny famondramponao hoenika ny fahasoavanao amin'ny anaranao le Jesosy Kristy zay niantso anay avy tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao magaga no anirina sy ametrahana izany vavaka zany misaotra tompo amen miara-mipetraka sika Jesu
ry havana ho anao izay nandreny tenin'andriamanitra tamin'ity anio ity ka nibebaka ny aiky ny fahotahanao teo anatrehan'ny tompo ary namaly ny antson'ny tompo nanavao ny fanoloran-tenantsika indray a dia hoy ny tompo hoe izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Mitsangana ry havana andray ny teny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, indray mpimasomonja no nafao fa amin'ny famindram-po lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehova tranao. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa fa ao amin'ny Kristy Jesoa ny lalàn'ny fanahinaina no nahafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Aleloia, midera ny tompo. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Izay voavela eloka ry havana dia tsy menatra ny mijoro vavolombelon'ny tompo ary samy manambara ny finoany sy ny asa-pamonjena nataony. Andeha raha antsika manonona ny larana fanekem-pinoana larana faharoa. Isika mihinan'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataon'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjine, dia tonga olona izy. Nimboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapaham-Ponto Pilato izy. Nijaly izy nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanànan-kavanan'ny ray. Avy any ny viany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpaminy, izay hitsahona ray sy ny sanaka, ka hitsahona sy ankalaza amin'ny ray sy ny sanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany, isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena amin'ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
misy ireo avantsika ny tomboina koa fotoana anehotsika fiaraha-miry amin'izy ireo izao. Revana malala rehetra ao amin'ny tompo andesika miombom-bavaka ho an'reto ava-malalantsika ireto hivavaka sika. Miombona amin'ny fivavahana izay Andriamanitro manonona tonom-bavaka fisaorananao Andriamanitra no nanomezanao ny ray malala nandritry ny taona maro ho an'reto ava-malalana ireto fa fanomezana avy amin'ny ireny mpanomponao ireny. Isaorana ianao ny soa rehetra efa natopaka izany raim-pianakaviana izany. Izay mety ho fahalemeny sy ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra ary ny fananany zanaka manjafy. Ry Tompo Andriamanitra eo, fantatra efa mpanomponao ireny ary tsy fomban'Andriamanitra ny manary ny mpanompony fa na dia tezitra aza izy dia mionona indray ny fahatezerany. Mainka moa fa reto mpanomponao reto izay ny tonam-pahoriana dia tsy nitsovinao manokana tompo. Tsy izao fifamangina izao ihany no tena kanteheran'ny fifalianay fa ny famonjena izay efa nataon'i Jesosy Kristy, izay loharanom-pitahiana sy famonjena mandrakizay ho anay, ny fandresena ny fahafatesana izay efa vitan'i Jesosy Kristy ka tovozina isan'andro eo amin'izao fiainana izao mba hanananay fiainana mandrakizay. Pahirezo ary ny fianakaviana ary tononona eo azy ireo zao tonom-bavaka izao mba ho fampiononana ny fony izy ireo eo anatrehanao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tamin'ny maty no angatana izany. Amen. Arak'izany revana malala dia ndreto izay ny fiangonana manontolo eto amin'ny Efitsikema Salema vaovao. Fantatray ny alahelo sy ny ao am-po noho ny fandaozan'ny ray malala. Kanefa fantatrareo koa fa isika dia manana an' Jesosy Kristy ary izao no fanambaran'ny soratra masina: ny fahafatesana no resena ka levina, ny fahafatesanao aiza ny fahandresenao, ny fahafatesanao aiza ny fandronanao. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary izany no ijoroanay eto anatrehanareo tompoko. Tsy hoe hamangy ihany fa hampatsiaro anareo koa izany izay fantatray fa efa ao aminareo raha teo. Koa dia manovana ihany izay efa nataon'ny sasany ny fiangonana raha milaza hoe maherezy ianareo. Ary fantatray fa mpanompon'Andriamanitra ianareo ka dia hitsaka tsara ianareo fa tsy hitanondrika akory. Ary ndreto ny mpianakavin'ny finoana maneho aminareo fa tsy hirery ianareo fa isika maro aza dia teny iraina eo amin'ny tompo. Ka mahereza tompoko, mahereza hatrany Jesosy Kristy momba anareo ilay fahafatesana. Ary faharoa manarak'izany, izany fifamangina sy fifampaherezana ataon'ny fiangonana izany dia porifoina amin'ny asa izany, ka dia misy izay feham-pihavanana fanehoana ny fiombonana masina no izany fahoriana ny tona tamin'ny fianakaviana izany atolotra anaty valopy ho voninahitran'Andriamanitra sady ho fampaherezana fianakaviana. Misaotra tompoko, mahereza. Eny tompoko, voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny izao tombonandro ka ary manaraka izany dia mbola misaotra ihany koa ny mitondrany ny ray aman-dreny sy ny fiangonana eto amin'ny Salema vaovao amam-bavaka izany fahoriana mitona ny fianakaviana izany. Zava-dehibe ho anay tokoa ny fitondrana izany teny izany tompoko, mitraka izay, mionona izay, ny tsy manana mpampionona zao ny tompoko maika hijoroan'ny fiangonana mpiara-mivavaka eto amin'ny Salema dia mitraka izay, mionona izay. Ary manaraka izany tsy vitan'ny tondranareo teny fampiononana izay fa mbola nitanterahanareo le hoe miarao ory amin'izay ory ary mifampitondra izay mavesatra.
no tanterahana nareo ankehitriny lay atao hoe faodranomaso ho an'ny velona ary singan-tando an'ny maty enikaja enim-boninahitra tokoa ny velona tompoko ary tsara finosana ny maty tsy misy teny azonay ambara fa tsy ny hoe misaotra betsaka tompoko ary Andriamanitra manakariam-pahasoavana momba antsika ny rehefa tokoa amin'ny fitaliana ny filantsasatra ao nandeha nakarivotra eo amin'ny nakarivotra fetoerany misy teny tam'izany teo fiainantsika afaty mianakavy miaotra matsara iray ifanatava ny trompo voalohany indrindra ary ifanatava ny kamvoana zay navarantsika ny teny solanasa hoe ny tavandralaka maranitra ny tavandralaka mampahitantsika ny fahitana ray amin'ireo an'Andriamanitra ireo dia amin'ny miramirana ihany koa no hitsenatsika indray nizao volanonantsika amin'ny tompo eto amin'ny fiangonana ary havana malala misy zavatra vitsivitsy ihany tiako lazaina amintsika ny anankiray dia tiako mba iarahantsika mijery indray ny Genesisy ny bokyny Genesisy eo amin'ny toko faefatra faefatra ao amin'ny andininy fa fito andininy tapany voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika izany indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha tsara toetra ianao motsona va dia zay ihany ka zay ihany tapany voalohany zay ihany raha tsara toetra ianao motso miramirana va io dia fombantsika kristianina ry havana ny hoe miramirana isika mampijerijery azy hoe miramirana tokoa fa isika satria izany dia toetra anankiray mahakristianina ry havana malala ary toetra tokony anehoantsika ny mahakristianina antsika zany milaza ny eo am-po mantsy ny endrika vao nresaka loharanontsika teo raha sanatria ny olona tsy ampy rano von'le antsoina hoe déshydratation dia iketrona ny endriny zany iketrona ny endriny olona rehefa tsy ampy rano izy fa raha ampy rano tsara izy dia mazava ny endriny tsara ny endriny tahaka izany koa amin'ny fiainana kristianina raha sanatria ka tsy ao Jesosy Kristy dia miketrona ny endriny fa raha ao Jesosy Kristy dia mirana ny endriny ka ny fiarabana dia zay nataoko izay voalohany indrindra fa ara-baikoa isika FJGM antsika eto amin'ny FJGM Salemo vaovao fa nahazo filoha vaovao ny FJGM ary dia miaraba antsika kristianina rehetra ao anatin'izany miaraba antsika fa nomen'Andriamanitra izany mpanompon'Andriamanitra izany tsika hitondra indray ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondra mbavaka an'izany mpanompon'Andriamanitra izany mandrakarivotsika ny mpitandrina Irako Andriamasoami izay mpitandrina tao amin'ny FJGM Androndra fahasoavana no fidin'ny tompo anana an'izany andraikitra izany ary ny anankiray mba lazaiko aminao mety tsy dia mahafantatra azy ianao an'izay tsy mahafantatra azy fa mba lazaiko aminao mahafinaritra amin'io paster io anisany mba mahafinaritra amin'ny paster io dia zao izy dia miramirana foana ny endriny naiza ahitanao azy tsy dia mba hitanao loatra hoe tezitra izy na miketrona fa dia miramirana ny endriny ka dia olona miramirana tahaka izany filohantsika FJGM dia tokony mba ho miramirana sy falifaly koa tsika izany fa tsy dia hiketrona loatra hitako ihany tsika ndraindray taka ny any am-piangonana ozy izy rehefa miketriketrona ny olona miondrikondrika izy hoe taka ny any am-piangonana ka za manao taka ny any am-piangonana fa taka ny ao amin'ny tompontsika menakavy dia anana tare miramirana sy falifaly zany tsika ara-paintsika nahazo an'izany filohan'ny FJGM vaovao zany dia hoe tsika mbavaka ny asa rehetra zay miandry ny FJGM ao aorianan'izany ny lazaiko dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana aleoko tsy nandefa taratasy fa
aleoko za mihitsy no miteny azy a dia nifakasitra nitondrantsika mbavaka ny mpitandrina ary nanihontsika ihany koa ny fanohanana ny mpitandrina dia isaorana ianao ry havana malala fa nasehonao tokoa ny fitiavanao an'Andriamanitra ny fanohananao ny asan'Andriamanitra ary ny fampaherezanao anay menakavy a tao anatin'izany aladiny mpitandrina izany hitanay daholo reny tanaty valopy tsy ny vola kory ny lazaiko fa tanaty valopy tany dia nisy soratra nandray a nisy carte postale nisy teny fampaherezana misy milaza tsotra fotsiny hoe mivavaka ho anao pastera mivavaka dia zava-dehibe ho anay menakavy zany a misaotra indrindra tompoko dia Andriamanitra maly fitiantsika menakavy a ho toy izany tompo hatrany ny fiara-miasa raha sitraky ny tompo izany rehetra izany voninahitra ho an'Andriamanitra hatrany hatrany a amin'izay nataontsika ho anay mpanompony a na zay kely vitanay a teo anivin'ny fiangonany zay ny fampiarabana ry havana malala fa irosotsika zao amin'ny asa manaraka fa lasa ny fotoanantsika dia ny fifampiarabantsika amin'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara komite moa izy io raha ny tena marina solotenantsika fiangonana mikarakara mihevitra mandinika ny amin'izany fitoriana ny filazantsara zany atomboka amin'ny ira izany fifampiarabana zany dia isy ny fifampiarabana ao aorian'izany dia zay avo tena iaraba ny AFF dawary
Ary miaraba atsika fiangonana vory eto tonga maro fampitondram-bavaka ho an'ny sampanasa FF izay sampanasa FF ary miaraba koa ho an'ny sampanasa FF amin'izao fotoana izay hitondranam-bavaka sampanasa FF izao. Ny tenin'ny apôstôly Paoly apôstôly no andeha Korintana voalohany 10:10 izay milaza fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra no izy rehetra nefa tsy iza fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Zany no entana iarabanantsika, zany tokoa no asa tsika AFF nakatony ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly dia mazava ny teniny hoe tsy nataona tsy verimaina tao aminareo ny fahasoavana nomena anareo fa tena nampiasainareo nanao ny asa mihoatra noho ny hafa mihoatra noho ny olona mino. Ary zany tsika AFF ny arabanantsika AFF ary tokoa manao fisaonana an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana nomena fotoana hitondranam-bavaka izao, ny fisaonan'Andriamanitra ny amin'ny asa rehetra izay efa natao ary misaotra koa ny mpitandrina sy ny birao fiangonana noho ny fotoana natokana bavaka an'izao sampanasa FF zao. Ny sampanasa FF dia sampanasa amin'ny maha sampanasa asa zany dia asa izay naniran'i Jesosy Kristy no asa ataon'ny sampanasa FF ao amin'ny Marka 4:10 dia manao hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary zany no antony ijoren'ny sampanasa FF mijoro ny filazantsara ary tsy hoe mitory ny filazantsara ihany ny sampanasa FF fa be izay nampanantenan'i Jesosy Kristy tompoko izay naniran'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny olona mino rehetra dia ao amin'ny Matio 7:20 andeha vakitsika Baiboly sokafa ny Baibolyntsika 7:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 izay manao zao miaran'i Jesosy tompo ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena any fa efana rehetra ny an-danitra sy aty tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany no asa anankiray asa lehibe izay naniran'i Jesosy Kristy ho an'ny olona mino zany tsy ho an'ny sampanasa FF ihany fa voalohany lazainao dia hoe mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao firenena rehetra asa mitaky andraikitra zany taky fahavononana zany fahafozana fotoana fahafozana vola aman-karena izany asa izany ary zany ny asan'ny olona mino zany ho asan'ny olona ny mandray an'i Jesosy Kristy manao mpianatra ny firenena rehetra. Raha mandinika eto amin'ny firenentsika sika manao ahoana mbola mpianatra ve firenentsika raha mpianatra ny firenentsika ma tsy ohatr'izao misy andrarantsika kristianina ao anatiny zany tsika tsy natateraka n'ilay baiko nomeny Jesosy Kristy manao mpianatra ny firenena rehetra ary manao mpianatra zany dia voalohany indrindra ny ao anatin'ny fanaovana mpianatra dia manao an'io olona io ho tahaka anao mino an' Jesosy Kristy ary avy eo indray ireo olona mino ireo indray avy eo no hanao ny asa trano zany tsy fanampiana isan'ny fiangonana no atao fa ny ampitombo ny isan'ny olona ho an'i Jesosy Kristy ary mpianatra Jesosy Kristy ireo fa tsy mpianatritsika ary zay no ampianariny voalohany eo tary faharoan'izay anay dia mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Zany ny asa makadiry ho atsika miandry atsika mpino ho atsika tsirairay avy mampianatra izay nandiditsika Jesosy Kristy atsika rehetra. Ary farany tia dia hoe momba ny Jesosy Kristy mandra-pahatamperan'izao tontolo izao momba atsika tsirairay avy izy amin'ny asa izay atao araka ny lazaina teo dia hoe asa fijoina vavolombelona sy asa fijorom-belona no atao ary fanekena amin'ny baiko izay nataon'i Jesosy Kristy no zany tokony aina amin'ny toe-panahy kristianina ary mandeha mitaonan'ny olona andrean'i Jesosy tompo itsika tsirairay avy. Sarotra ny asan'ny AFF nefa tsy maintsy atao zany fa Jesosy no naniraka ary matoky tsika fa